Araka zany dia mankalaza ny 15 taonany joroany zany ny fiangonana anglikana eto Madagasikara. Ny mpino eo anivon'izany fiangonana izany dia manomana hetsika samihafa entina hanamariana izany taom-pankalazana izany. Arahantsika ao anatin'ity sary ity ny mahakasika izay. Hetsika telo lehibe no entin'ny fiangonana anglikana ankalazana ny ivo ny 15 taona nidirany finoana anglikana teto Madagasikara. Isy ny fitaom-pivavahana lehibe tanteran'ny fiangonana anglikana ny 4 septambra izao, manomboka amin'ny sivy sasany ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Melo izay, ny zoma 4 septambra manomboka amin'ny 7 ao amin'ny Carlton Nosy, isy ny concerta klasika. Fiangonana anglikana dia voataiza raha mozika mihitsy ao anatin'ny fitaom-pivavahana, ka dia mora ho azo ireo zany ho an'ny ray aman-dreny teo aloha sy ny ankehitriny ny namolaka ny sehatra klasika. Azo atao hoe voataiza amin'izany mihitsy, ka dia aseho eo mihitsy zany ny fahaizan'ny anglikana mira klasika. Izara roa ny fotoana ao. Ny fizarana voalohany dia misy ny fandraisana anjara ny Anglican Music Institute na ny AMI. Ny Anglican Music Institute moa zany dia sekoly ambony anglikana amin'ny fampianarana mozika. Ao zany ny fianarana mihira, fianarana mitendry, fianarana mitarika, izy koa ny fianarana manao dihy mirindra klasika. Zany hoe sekoly feno ary manaraka ny fepetra tahaka an'ireny sekoly any ivelany ireny. Ka dia zay no tapany voalohany. Tapany faharoa dia hira ny sangan'asan'ny Handel. Handel moa zany araka ny fantatsika dia teratany Alemana, kanefa dia lasa nivadika amin'anglisy mihitsy ary natsangano anglisy ho tena mpanakanto pirenena anglisy mihitsy izy tamin'ny fotoan'androny. Sakan'asan'ny Handel natao ny tapany faharoa izay iarahan'ny atoko-pihira sy mpitendry zava-maneno anglikana mitambatra. Io dia anasana antsika rehetra izay mankafy ny hira klasika, fa dia tena ahafahantsika koa mahita an'izany sanganasan'ireo 100 taona na 100 taona maro nefa mbola miaina amin'izao fotoana izao ireo sanganasa izay ho irainao. Tohizana amin'ny garden party izay totosaina ao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena manomboka amin'ny 9 maraina ny 5 septambra izao. Dia tena lanonana miavaka satria dia sady garden party no fialamboly. Zavatra maro no hitantsika eo zany anisan'izany misy ny fampisehoana izay andraisan'ireo artista maro malaza eto toerana. Andray anjara ohatra ny Ambondrona, ny Tarika zay Zadoa sy ny maro hafa. Izy koa nefa mivakodrazana izay ho tanterahan'ireo zanam-piangonana. Ny fampilalaovana ny ankizy dia hitantsika tokoa ny sangany toy ny Jasmine sy Okaloha. Ary ny mpanetana ahafahantsika rehetra miara-metana dia i Francis Turbo no hanao an'izany fanetana izany. Ny stand maro isan-karazany izay hampiavaka ny garden party dia isy ny standy fampiratiana, fampifantarana momba ny tantaran'ny finoana anglikana. Izy koa standy fampilalaovana, standy ahitantsika tsakitsaky maro isan-karazany. Io dia anasahana antsika rehetra tompoko, tsy voatery ny mpino anglikana ihany fa antsika rehetra izay mankafy lanonana satria dia ahitantsika ny sahazatsika avy, ny sokajy taona rehetra dia ahitantsika ny mahasoa antsika rehetra amin'ny tontolon'andro. Ny sabotsy 5 septambra io ihany koa no anatanterahana ny fitokanana ny takelaka fahatsiarovana ny 15 taona nidira finoana anglikana teto Madagasikara. Fiangonana anglikana miaina sy mitorina filazantsara moa no lohahevitry ny fankalazana.